Fameravantsikka rehetrarehetra zay mivady. Salama dona ve antsika eo? Salama. Misy tentenen'Andriamanitra amintsika foana amin'ny vakiteny nataontsika isan'andro dia lasa diso anjara amin'izay antsika raha ohatra ka hoe tsy mamaky. Andao antsika hiaraka idera noho ny fahafantarantsika an'Andriamanitra avy ao amin'ny teniny dia lasa ilay Andriamanitra tena ambarany momba ny tena no ao an-tsaintsika ka lasa midera ilay Andriamanitra marina bebe kokoa hatrany. Andriamanitra eo tananay misandratra no anandratana ianao Andriamanitra ary ilazanay fa faly izay miaraka aminao androany, faly izay eto anivonay ianao androany dia omenay midera ny voninahitra hatrizay indrindra ka ho mandrakizay. Yep. Sambatrani fuza intera Nara mankalaza Bari mankalaza Ritumpu malaza Sambatra tuku Kami derana Bari mankalazi sanandi Sambatrani fuza intera Bari mankalaza Ritumpu malaza Sambatra tuku Kami derana Fali mankalazi sanandri zao Fali zay irawe Uninay tanye Uanao ratsitu Tupupe indafu Kanibuninay tao Tiamira pirata Mampisava zipu Sini ayay talu Sambatani fu Opamatanan Sambatani fu Zaitera makalas Bali mankalaza Ritumpu malaza Sambachatuku Zaitera Bali mankalazi sanadi Bali zairawe Uninay tanye Uanao ratsitu Tupupe indafu Manibuninay tao Tiamira pirata Manazava zipu Sini ayay talu Misandrata yanao Aminya vidrina Rasunyante mavao Ami pel mirita Miaraka mandiwan tuparem Yepa Sambatra zay tsy sain'i Jehova elka Sambatrani fuza itoeranao Fali mankalaza Ritumpu malaza Sambatra tuku Kamideranao Fali mankalazi sanandri Sambatrani fuza itoeranao Fali mankalaza Ritumpu malaza Sambatra tuku Zaitoeranao Fali mankalaza Ritumpu malaza Fali mankalazi sanandri zao Sifanai tenareja Sini sifeja Naizalai zalea ninunata Fukuranau ideranau tupo Asandrato izy Zavenano tuanandratra
ianao no Andriamanitra, ianao no tompon'izao rehetrao. Izao rehetrao dia noharinao fa lehibe ianao sady tsara ianao Andriamanitra. Tsy misy azo oharina amin'ny fahatsaranao Andriamanitra. Fiagorana rehetra ilaza Zao tontolo izao iara-miaiky fa Ianao ny hery Izamono lehibe mihoatranao fa Vetsika irana ihany io lazaintsika izao tontolo izao iara-iaiky fa ianao no hery Izao tontolo izao iara-iaiky fa Ianao ny hery Izamono lehibe mihoatranao azo atao zao hoe nareo rery no mihirana io a izao tontolo izao iaiky fa anao ny hery mazao Izao tontolo izao iara-iaiky fa Anao ny hery Izamono lehibe mihoatranao fa Lutsik Saudade ao Samianandrapeu Caideira Tunirá no benefira Nani Manjai Wanau Alpha Si Omega Manjakizai Wanau Alpha Si Omega Manjakizai Wanau Alpha Si Omega Raisika tenin'Andriamanitra ampianatra andesy lahatra Ny teninao rehetra ry tompo tianay no tsy mba manampetra fa tomanjakizay no levonavokoa izao rehetr'izao anitra tokoa zao teninao izao ny teniny baiboly no sabatretinay andresiny devoly lay fahavalonay raha misy mampahory ka osaizay
teninao mahery manjary tanjaka. Ny fiangonana rehetra ilazy teny mankioa hoany mpaka kaluarano soa mibokiakoapo ufanomezatoky ny azo ny manjo Baratsika teny mampisava ny azy beaty fa niromana zava ny dialohary manolom-pahendrena mananatra ny fo milaza famonjena sy lovaziolo. Afaka morakoraka mampihaza antsika ho an'i Jesosy ho amin'ny tenin'Andriamanitra. Misaotra Jesosy a, misaotra ny amin'ny teninao. Halleluja, halleluja. Raisika ny androany isika dia hiresaka momba ny fahatezeran'Andriamanitra, ny fahamasinany ary ny fitsarana. Zay lohahevitra anisany misintona antsika hieritreritra, mampipetraka ary mampiotrika, mampandoalika eo anatrehan'Andriamanitra mandritry ny androm-piainantsika rehetrarehetra. Satria Andriamanitra dia tena masina, fantatsika loatra zany, ary manana an'izay fahatezerana masina izay Andriamanitra, dia fahatezerana manoloana ny fahotana. Isika nefa dia olombelona zay mitafy fahotana mihitsy, teraka ao amin'ny fahotana. Dia ny olona zay teraka rehetrarehetra eto amin'ny zao ambany masoandro zao dia miteraka ao ambanin'izay fahatezeran'Andriamanitra izay voalohany indrindra. Dia rehefa nateraka indray ka nandray ny fanahy masina dia eo amin'izay fotoan'izay no velona ny fanahiny, dia miala tao ambanin'izay fahatezeran'Andriamanitra izay. Ary fantatsika fa Andriamanitra dia mampiatra ny fitsarana amin'ny fotoana rehetra zay ampiarany amin'izany, ary indrindrandrindra ho avy ilay fitsaran'Andriamanitra mampiolikotra eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao, amaranana ny tantaran'izao tontolo izao. Tsy haiko hoe amin'ny fomba ahoana nanaovan'Andriamanitra izany fitsarana eo amin'ilay seza fiandriana fotsin'Andriamanitra, ary nanompiano ihany koa arany ho ao amin'ny fitsarana dia ilay ampamoanany zay nomen'Andriamanitra azy, zay nitokisan'Andriamanitra azy, dia arakaraka ny nahatokiny no azahoana ny satroboninahitra mendrika azy ho anatin'ny fitsaran'Andriamanitra avozany rehetrarehetra. Dia rehefa mieritreritra an'izany isika dia izay ilay teneniko teo hoe tena anisan'ny fotom-pampianarana momba an'Andriamanitra zay mampiondrika, mampandoalika, mandra-pahafata mihitsy azy rehefa mieritreritra an'izany isika. Dia ho tahin'Andriamanitra ny teny androany hiasa eo anivontsika tsirairay avy ane izy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Hiditra avy hatrany isika ny amin'ilay hoe fahamasinan'Andriamanitra. Raha mahafantatra isika indrindra ho amin'ny tontolon'ny fiandrianana teto Antananarivo, teto Madagasikara, amin'ny ankapobeny, dia ny mpanjaka natsoina hoe masina rindrina rehefa maty dia na ny fiantsonany fahafatesany aza dia tsy hoe nodimandry tahaka ny olona rehetrarehetra, sady zay fa ina ny teny ampiasany ny ambo, ny andrino, ny ambo, ary lasa masina izy rehefa avy eo.
ary amin'ny fahavelomany arany ny andrina ny andrimanjaka ny resahako io fa tsy hoe fianakavianandrina dia tsy mitambatra amin'ny olona rehetrarehetra ny momba anazy satria manino izy masina izy ary dikan'ilay masina dia fa azosika taratra avy amin'izay zavatra resahako fampidiran'izay hoe miavaka tsy mitovy amin'ny hafa rehetrarehetra rehefa miatretritsika hoe fahamasinana matetika dia ilay manao akanjo fotsy mirebareba mety izay angamba ilay hoe miavaka tsy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra fa mbola mandeha lalina kokoa noho izay le hoe fahamasinana tamin'ny heriny isika nijeriny amin'ny hoe voninahitr'Andriamanitra avy ao amin'ny Isaia 1 dia ny voalohany ka hatramin'ny fahafito dia nahitany amin'izany hoe ny fahamasinan'Andriamanitra ary taratry ny fahamasinan'Andriamanitra ilay voninahitr'Andriamanitra dia Andriamanitra masina ilay Andriamanitra tsika inona ny tonga mbiatsaitsika avy hatrany rehefa hoe masina zany Andriamanitra zany dia doke araka hijerentsika ho amin'ny Isaia 7:50 andininy faha 5:10 Isaia 7:50 andininy faha 5:10 fa izao no lazainy iray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay masina masina averiko namany vakina ilay izy ao amin'ny Isaia 7:50 andininy faha 5:10 fa izao no lazain'ilay ny iray avo sy manerenina izay monina mandrakizay masina no anarana ao amin'ny fitoerana avo sy masina no nenako ary ao amin'ny torotofo sy manetry tena hamelombelona ny fanahany manetry tena sy hamelombelona ny fo ny torotoro fo lay teny masina zay miveriny indroa eto no tiako iarahantsika mijery dia lay teny tamin'ny herintsika nahita lay hoe voninahitra avy amin'ny teny fotra dia hoe kaboty fa androany indray sika dia mahita nyty teny masina ity zay notsoahana avy amin'ilay teny fotra hoe kadosy masina ary tamin'ny vavaka ilaza teo tanatin'ny fiderana dia nanambaran'izay hoe masina 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 Jehova tompony maro araka nyresahako tamin'ilay fampidirana teo dia hoe manokana zany masina izany tsy misy zavaboary na tsy misy zavatra misy eto amin'izao tontolo izao satria Andriamanitra no ampioaritsika eto dia Andriamanitra tsy zavaboary dia tsy misy zavatra misy takatry ny maso takatry ny saitsika madio tanteraka tahaka an'Andriamanitra madio tsy misy petina tahaka an'Andriamanitra tsy ny vatany no nyresahana eto satria fantatsika fa Andriamanitra dia Andriamanitra dia Andriamanitra dia fa nahy dia ao amin'izay moralin'Andriamanitra izay mihitsy tsy ray vatana fa ilay moraly tsy misy kasiam-petina fa madio tanteraka zany hoe ny fikasan'ny fon'Andriamanitra rehetra zany dia tsy ahitana taratra na dia kely akory azy aiza na faharatsiny fa fahadiovana mangatsakatsaka mamirapiratra ny ao anatin'izay moralin'Andriamanitra izay milaza matetika isika hoe tsy misy tohanao fa rehefa miteny an'izany tsika mihira an'izany tsika mihira an'ilay hira tantely hoe tsisy tohanao matetika tonga anatin'ny saintsika dia le hoe tsisy tohan'Andriamanitra satria izy ilay fitiavana tsisy tohan'Andriamanitra satria izy ilay
manao fahagagaga izy ilay mahavita zavatra exploit mampitolagaga eo amin'ny fiainany zanak'olombelona fa rehefa miresatsika ny fototsy zay le hoe tsy misy toazy izay dia indrindra izay no maneho ny fahamasinana satria tsy misy azo mpitaina aminy ny amin'izay fahadiovana mangatsakatsaka ara-moraly sy manerinerina ny amin'ny fiandrianany anatin'izay fahamasinana daholo izany marina fa hoe mahagaga Andriamanitra be fahasoavana izy ary arotsany amintsika zany ary zay matetika no iderahantsika azy hoe tsy misy toanao ianao ihany no mahavita manao an'izao anahy fa afaka ny miteny any koa isika fiangonana eo anatrehan'Andriamanitra hoe tsisy to azy satria izy reny ihany no masina tahaka azy. Rirany tiako ho hitatsika ao anatin'ilay hoe tsisy to azy ny fahamasinana. Ary Andriamanitra ao anatin'io fahamasinana io dia matotro izy amin'ny fahamasinana io. Ka neo vakitsika ny ao amin'ny Levitikosy 10:1 ka hatramin'ny 10. Tantara mampihodikotra ny amin'ny maneho ny fahamasinan'Andriamanitra tsy tiany holotolotony zavatra hafa. Ity tantara anankiray ity ary ozy izy ny teny anglisy hoe sovereign hoe mampisavana eny anatin'ny sainao any manaky an'ity tantara ity dia ndao hoe vakitsika ity tantara ity tantara momba zanak'Arona zay nanao fanatitra tamin'ny afitsy izy dia ndao vakitsika ny anarany tompo. Ary Nadaba sy Abihu zanak'Arona samy naka fitondrany afony avy ka nanisy afo teo anatiny ary nanisy didikazo manitra teo dia nanatra afo tsy izy teo anatrehan'i Jehova izay tsy nandidiny azy. Mareo tsara nanatra afo tsy izy izay tsy nandidiny azy dia nisy afo nivoaka avy teo anatrehan'i Jehova ka nahafaty azy rola dia maty teo anatrehan'i Jehova izy. Dia hoy Mosesy tamin'ny Arona izany dia ilay nolazain'i Jehova hoe amin'izay akaiky ahy dia isehoko masina ary ao anatrehan'ny olona rehetra no ampisehoko ny voninahitra. Hitanareo dia tamin'ny heriny la hoe ny voninahitra Andriamanitra dia taratry ny fahamasinana miara mandeha foana nareo ary androantsika na miara mijery an'izany hoe fahamasinan'Andriamanitra izany manokana dia miaraka amin'izay ihany koa ny fahatezerany sy ny fitsarany. Dao tohizatsika ny famakiana azy. Ary Mosesy dia napaka ny Misaela sy Elzafana zanak'Oziela rahalahindrainy Arona ka nanao tamin'ny hoe manatono ka eto ny rahalahinareo hiala eo anoloan'ny fitoerana masina hoe nivelan'ny toby dia nanatona izy rola ka nitondra azy mbola miakanjo lavany ihany hoe nivelan'ny toby araka izay efa nolazain'i Mosesy. Ary Mosesy tamin'ny Arona ary tamin'ny Elezara sy Itamara zanalahy aza mikarakara volo dikan'izany ozy izy maty ny zanak'Arona rola teto fa ozy izy Andriamanitra hoe tsy nahazo misaona ianareo aza mikarakara volo na mandritra ny akanjonareo fandrao mba matyko ianareo sady izy fahatezerana hahatratra ny olona rehetra. Zany hoe raha rany Jehova zany Arona sy ny zanan'lahy rola hafa io zany fa tsy le maty isaona n'ilay zanan'lahy anankiroa vao maty teo anatrehan'i Jehova fa raha misaona izy teo amin'ny rahalahy ireo dia ny fiatsaika'izay dia misy olona betsaka ho faty. Enjany zany ilay Andriamanitra masina. Fa aoka ny rahalahinareo dia ny taranak'Israely no hitomany noho ny fahamaizana izay narendry Jehova ary aza miala eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana fa andrao maty ianareo fa efa mbia aminareo ny dilohin'ny fanosonan'i Jehova dia manao araka ny teny Jehova izy dia nanao araka ny teny Jehova izy
ary Jehova niteny tamin'ny Arona ka nanao hoe aza misotro divay nataoko ianao na ny zanakao raha miditra ao amin'ny tranon'ilay fionana mba tsy ho faty ianareo ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakao hatramin'ny faramandimby izany ary mba ahaizanareo manavaka ny masina sy ny tsy masina ary ny madio sy ny tsy madio. Averikary Andriamanitra masina Andriamanitra masina Andriamanitra eritrereto hoe anatin'izao fotoana fivory masina izao isika dia ianao mety hoe mieritreritra zavatra hafa ankoatran'ny tokony ho eritreretinao na miresaka zavatra hafa tokony ho resahanao eto anivon'ny fiangonana amin'izao fotoana izao mihitsy tonga dia hozy izy Andriamanitra tsy izao nena nilako anao teto hoe tsy izao nena nilako anao eto hoe tonga dia maty ianao na hoe nanao fanatitra teto dia hozy izy Andriamanitra tsy inonlay tokony nalotsaka hoe nalotsakao fa zavatra hafa notakiko aminao na hoe tsy tokony nanao an'iny fanatitra iny anao fa ty fanatitra ty no tokony natao dia ngambany mety mandositra ty toerantsitsika mianakavy fa zany nefa ny zavatra mitranga teto hozy isika hoe Andriamanitra anankiray kely fotsiny ve ny diso dia tonga dia namononao an'izy mirahalahy izy mirahalahy tanatin'ny folo mahitsy no nanateran'ny fanatitra teo anatrehanao Jehova tanatin'ny fony feny fahitsiana tanatin'ny fony ahoana moa izy sincère no nanaovany an'izany fanatitra zany fa izy Andriamanitra hoe tsy io no nandidiko tsy araka ny eritreretiko io dia lasa no ny fahamasinan'Andriamanitra ary matotra amin'izany Andriamanitra zay avy diso very Andriamanitra zay avy tsy izy very nanaovanao an'izany mety zany nandalo tany anatin'ny sainy Arona fa no ny fahamasinana dia zany ny zavatra mitranga mazava ny tenin'Andriamanitra ary rehefa miala amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona dia efa manimbazimba ny fahamasinana izay definition-na fahotana anankiray hafa rehefa miala amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona dia fanimbazibana ny fahamasinan'Andriamanitra izay ary Andriamanitra tsy misangy amin'izany indrindra tamin'ny zanak'Israely nahita ny vokany tsy firahara iny zany fahamasinan'Andriamanitra izany teo anatin'izay mahamasina an'Andriamanitra izay raha lasa nabavy dia tiano masina tahaka azy ny olona efa niteny Jehova Levitikos 7:20 very io aty amin'ny Petera voalohany toko voalohany 5:5 ka hatramin'ny 6:9 mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehova Andriamanitrareo aoka ho masina ianareo tsy miova Andriamanitra ao anatin'izany fahamasinana zany raha lasa rabavy tsy hoe sanatria hoe amban'ny fahasoavana isika izao fa tsy ambany lalàna intsony dia lasa miova ny fahamasinan'Andriamanitra tsia hitatsika fa ilay tao amin'ny Isaia 700 taona lasa ny antsoantso ny anjely hitany Isaia tao amin'ny lay fahitana hitany 700 taona lasa dia ny anjely ny serafima ny antsoantso hoe masina 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 zay ho atompony maro dia io ihany mbola hita ny Jona mpaminany Jona apôstôly zay naminany amin'ny Apokalipsy hoe nisy anjely ny antso mandavataona
hoe masina Jehova tompony maro. Na ao fanekena taloha na ao amin'ny tontolo avy na anjao ankehitriny izao dia tsy miova zany fahamasinan'Andriamanitra izany. So mihevitra isika mantsy hoe tsy mamono anao eo no eo Andriamanitra noho ny amin'ny fisainanao sy noho ny amin'ny fomba fanaonao izay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izy hoe za koa raha manao izay tiako atao tsisy mamono mihitsy, tsy tonga dia milatsaka ohatry ny nahazo any izy mirahalahy reto ny fahafatesana avy any an-danitra. Fa mbola resaka momba an'izay aby rehefa avy eo. Tsy miova ny fahamasinan'Andriamanitra. Miry isika hoe izy ilay masina mandrakizay. Dia jerentsika ny amin'ny zay fahamasinany miaraka amin'ny fahatezerana zay teboka maro ny fahatezeran'Andriamanitra. Zay fahamasinany izay no mahatezitra n'Andriamanitra amin'ny fahotana. Ny fahamasinan'Andriamanitra no mahatonga n'Andriamanitra tezitra amin'ny fahotana. Ary eto dia mbola misy definition-na fahotana anankiray hafa-ndray tiako hipetraka any anatintsika. Satria matetika ilay efehan'ny fahotana no tonga any anatintsika avy an-trano rehefa mieritreritsika hoe fahotana ohatra hoe mangalatra na mijangajanga na mifosa na mankala olona. Fa ny fahotana dia tsy ny zavatra atao fotsiny fa tena ilay fo ao anatintsika izay fo ratsy mila fanavaozana. Io fotsika io lay mila, io ny tena fotsiny fahotana izay mila fiovana. Zay mahatonga antsika hoe mila ateraka indray, mila lay fiovanim-po mba ahafahantsika manana fo vaovao, mamaly an'Andriamanitra araka ny itiavan'Andriamanitra azy. Fa raha mbola lay fotsika taloha dia zavatra hafa foana no mipetraka ao, zavatra hafa foana manohitra an'Andriamanitra no miainga avy ao. Tsy ny olona no olana fa ny fo no olana. Ny zavatra ataontsika hoe raha mifosa olona isika, raha mijangajanga isika, iny zavatra ataontsika iny action mijangajanga na mifosa na mamitakolona sy ny sisa iny dia vokatry lay efa fo efa infecté iny. Dia iny matetika natsotsika hoe fahotana zany, fahotana zany, fa lay fo mihitsy. Ijery tantara anankiray tsika, tantara anankiray izay tahaka an'ilay tantara nivakitsika tao amin'ny Levitikosy 20 teo, izay mbola tantara mampisaintsaina ny amin'ny fahatezeran'Andriamanitra ary ny fahamasinana. Nongaitsika ho ao amin'ny Samuela faharoa toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Samuela faharoa toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Fakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary novoriany Davida indray ny lehilahy voafantona rehetra tamin'ny Israely dia 3 alina. No mahafeno anatsonjombe moa firy 5 alina, mazaka 5 alina ve mety latsaka izay. Efa olona efa ho feno atsonjombe anankiray zany indray mandeha no novoriany Davida teto. Dia niaika Davida sy ny olona rehetra izay nanaraka azy ka niala tany Bala Joda hampakatra ny fiaran'Andriamanitra izay niantsona niantsoana ny anaran'i Jehova tompony maro izay mipetraka amin'ny kerobimy. Ary nataony teo amin'ny sarety vaovao ny fiaran'Andriamanitra ka nentiny tao an-tranony Abinadaba teo ankavoany. Ary Uza sy Ahio zanaky Abinadaba no nampandeha ny sarety vaovao.
ary dia nentiny niala tao an-trano Abinadaba teo ankavoana niakatra tamin'ny niaraka tamin'ny fiaran'Andriamanitra izany, ary ahio nandeha teo anoloan'ny fiara. Ary Davida sy ny mpanjaka sy ny taranak'Israely rehetra nitsinjaka teo anatrehan'i Jehova tamin'ny karazana zava-maneno rehetra natao tamin'ny hazo kipreso, dia tamin'ny lokanga sy ny vali sy ny ampongatapaka sy ny korintsana ary ny kipantsona. Ary no tonga teo amin'ny famolonana kona izy, dia naninditra ny taniny tamin'ny fiaran'Andriamanitra ozy ka niazona azy satria nazeran'ny omby ny fiara. Dia nirehitra tamin'ny oza ny fahatezeran'ny Jehova ary namely azy teo Andriamanitra noho ny fahadsoany, ka dia maty teo anilan'ny fiara n'Andriamanitra izy. Afaka mijery adoly ve tsika rehetrarehetra zafady? Tao an-tranon'ny Abinadaba no nipetrahan'ny fiaran'i Jehova tamin'ny taonany maro. Ozy izy Davida hoe lao afindra ny fiaran'i Jehova, nanamboatra sarety vaovao i Davida ametrahana an'ilay fiaran'ny fanekena. Ny fiaran'ny fanekena dia tandidon'ny fanatrehan'Andriamanitra, ao reo ataoko hoe zavatra tany amin'ny tao anatin'ny tranon'ilay fionana ao amin'ny efitra masina indrindra. Dia ho afindra io fiaran'ny fanekena io. Tadidio tsara tao amin'ny Abinadaba no nipetraka ilay izy tamin'ny taonany maromaro. Dia i Abinadaba no rain'ny Oza sy Ahio. Dia noentina niala tao amin'ny trano teo an-tapokavoana ilay fiaran'ny fanekena, noentina nakany amin'ny toerana hitondrana azy. Dia teny an-dalana saika hienjera ilay fiaran'ny fanekena satria noentina tao ambony sarety vaovao. Dia iny ny tanan'ny Oza hiaro an'ilay fiaran'ny fanekena. Teo no eo maty zanaky Abinadaba, nanana fototsotra sincère hiaro an'izay fiaran'ny fanekena tsy ho lavo izay. Ferinao amin'ny numeritsika toko faefatra andiny fahadimy ambin'ny folo. Azahoantsika mantsy hoe inona kay ny zavatra nytenenin'i Jehova momba ny fiaran'ny fanekena. Rehefa afindra izy io dia inona no tokony atao ary amin'ny fomba ahoana. Donc efa kitsika ary rehefa vita ny Arona sy ny zanany ny nanarona ny fitoerana masina sy ny fanaka rehetra momba azy, ka efa hifindra ny toby, dia vao zay no ho avy ny zanaky Keata hitondra azy, fa tsy hikasika ny fitoerana masina izy fandrao maty. Izany zavatra momba ny tranon'ilay fionana izany no ho anjaran'ny taranaky Keata. Voalohany, io fiaran'ny fanekena io tsy tokony hoentina amin'ny sarety fa lanjany ireto taranaky Keata ireto amin'ny bao. Zay ny tokony fitondra azy. Inona ny zavatra nitranga tamin'ny tantaran'ny mpanjaka faharoa ty? Naka inona zareo? Naka sarety ry zareo. Na sarety vaovao io rehefa tsy zay ny tenenin'Andriamanitra hoe avy amin'ny tanàna Keata hoentina amin'ny bao no hitondrana ny fiaran'ny fanekena. Dia tsy araka ny teneniny zay, dia fahotany zay, dia halan'Andriamanitra zay. Tsy tokony kasihan-tanany io. Inona no nataony Iozy? Mikasika an'ilay fiaran'ny fanekeny Jehova.
dia nyrehetra tamin'ny oza ny fahatezeran'Andriamanitra na dia ny fijerany taranak'Israely azy aza dia tahaka ny hoe héro mihitsy izy olona nanavitra nanao izay tokony natao ve dia izy ndray no vonoiny hoy isika raha mamaky an'io isika hoe nitsara kosa neny nataony e nyraino mihitsy koa raha nefa mba nampiatrano any dia mendrika ny raino kosa ve ny hofatianaka noho ny fiezahana manao izay zavatra tokony atao fa rehefa masina Andriamanitra ary masina amin'ny teniny izy tsy mivadika amin'ny teniny izy ka rehefa hialana izay teniny izay dia fanoherana anazy zay dia ny fanoherana azy dia miteraka fahatezerana ary mirehitra fahatezerana io izy aza mba niaro ny fiarany fanekena tsy ho lavo eny amin'ny fotaka fa ozy izy ao sisy-prolona dia mpampianatra soratra masina avy any Etazonia izay anisany tena mahafinaritra ny fomba fampitany ny soratra masina ozy izy hoe ny fahotanana feno avinaviny oza ozy izy dia izao ny hevitra izy fa ny tanany mbola madio lavitra noho ny fotaka ka afaka handika ny tenin'ny Jehova izy fa ozy izy ary sisy-prolona ihany ny fotaka neka manao zay nanaovan'Andriamanitra manao ny antosina nanaovan'Andriamanitra ny fotaka inona ny antosina nanaovan'Andriamanitra ny fotaka andotony olona dia manao an'izany izy tsy mandaza tsy hoe misy fotaka niala tamin'izay tokony ho ataon'ny fotaka fa rehefa nanome ordre Andriamanitra hoe ny fotaka dia zao ny tokony ho ataony dia zay ny tena nataony ary tsy nampaninona an'Andriamanitra na dia nienjera teo amin'ny fotaka azy fiara io fa ilay fisainan'ny oza hoe ny tanako mbola madio noho ny fotaka zahako masina kokoa andeha andika ny tenin'Andriamanitra toy izy Andriamanitra hoe tsia dia nirehitra tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra ioza ny fotaka nanao izay tokony nataony amin'ny mahafotaka azy fa ioza tsy nanao izay tokony fa ioza nanao izay tsy tokony nataony amin'ny maha-olona feno fahotahana azy amin'ny maha-olona maloto azy tsy tian'Andriamanitra hikasika ny fiaran'ny fanekena na iza na izy akoatrany reto nasaina milanja azy dia ny tanàna-kikehata ireto azon'Andriamanitra natao tsara miaro tsy anjerana io fiaran'ny fanekena io na azon'Andriamanitra natao ihany koa hoe avelao eo mihitsy ho lavo ahitanareo ny herito sy ny fahamasinana tsy haiko hoe inona zavatra natao tapireazay raha ohatra hoe nianjerana izy fa izao ny fahatezeran'Andriamanitra dia tsy mizahatavan'olona inona ny tian'Andriamanitra resano anatin'izay hoe tsy mizahatavan'olona izay Andriamanitra tsy matikena maso aminao tsy matikena maso amin'izany izy ka hoe ay tsika olombelona hoe efa mba nanao tsoky izy ne mba efa nampiatrano an'lay fiaran'ny fanekena amantaona ny dadany aloha raha mba tsy ho vonoina izy aloha mba hiolaka kely tsika amin'ity zavatra ity Andriamanitra tsy matikena maso iza moa isika no irende raconte antsika Andriamanitra bokony Joba milaza momba an'izany ry fiangonana ny zavatra tiako tsapantsika ao anatin'izay dia hoe ny fahamasinana miaraka mifandray amin'izay ilay hoe fahatezeran'Andriamanitra izay ary mbola tsy ao ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianao dia mbola eo amtamponao ao amin'ny lohanao ao ambony lohanao ao ny fahatezeran'Andriamanitra izay mbola ho avy ray androany firifiry ny olona ny aika an'Andriamanitra hoe raha misy tokoa ianao dia aseho ianao hoe tena raha masina tokoa ianao dia aseho ianao hoe tena maty dia isehoany izay fahamasinan'Andriamanitra izay tokoa amin'ny alalan'ny fahafatesana manandramanke raha ohatra ka tsy mihino ianao raha tsy mihino ianao tsy mihino an'Andriamanitra dia andramo hoe
raha tena misy tokoa ianao dia ataovy arany ahako vonoy ary aho fa ho hitanao ho hitanao firofiro ny olona miaika an'izany hoe faly angazan'ny fahamasinan'Andriamanitra zany no ny foanan'Andriamanitra tamin'ny fotoana tsy napoizana eo no eo tonga dia mahita tahaka ny hoe aseho ianara fa misy ianao ay dia ahita ianao zao dia zao ary ianao eo amin'ny fanatrehako ahita anako hoe ay tena misy dia tonga dia misy ary amin'ny afobe alehako eo ianao tsy mizatavan'olona Andriamanitra tsy mizatavan'olona zay fahatezeran'Andriamanitra eto raha manaratsika azy dia ny fitsaran'Andriamanitra ny fitsaran'Andriamanitra dia ny zavatra miseho na ny fiatsaikan'ilay fahatezerana zavatra miseho rehefa tezitr'Andriamanitra ny sazy raison'ny olona avy ao amin'ny tribunal ny etya eo anosy ohatra dia fampiarana ny fitsaran'ny vahoaka izay mpitsara no misolotena an'izay vahoaka izay manasazy ara-drariny sy araka ny fahamarinana ho an'ny olona anankiray izay no idéaliste fa matetika ny volano miteny averikana ohatra hoe tsy ahazonao le zavatra teneniko hoe ny sazy raison'ny olona avy ao amin'ny tribunaly dia fampiarana ny fitsaran'ny vahoaka isika zany no mitsara le olona anankiray nanao fahadosoana fa tsy mitsara ny vatana zay no mahatonga le fitsaram-bahoaka tsy mety satria efa nasiana olona nianatra sy nandalina ary mahay mangady lalilalina kokoa dia mpitsara no mampiaka an'izay fitsaran'ny vahoaka an'iny olona anankiray iny amin'izay sazy sahaza azy na izay fahamarinana tokony ho raisina marina sy mahitsy Andriamanitra sady zany satria miariary eo anatreny avokoa ny ataon'ny olombelona ary matetika rehefa teaneo an'izay fahatezeran'izay izy dia fahafatesana mihitsy no isehoan'izay fitsaran'Andriamanitra izay dia matetetika ny verimerina zany tao amin'ny testamenta taloha fa na ny olona ihany koa azy dia nametrahany lalàna zany hoe ny olona samy olona dia nametrahany lalàna ary ny fitsarana zay tokony hampiarina amin'ny olona zay nanao meloka nanao tsy mety dia napetrany ao anatin'ny soratra masina mihitsy ho an'ireo vahoakany ohatra amin'izany maromaro no tononoko amintsika eto en Exodus 21:12 Leviticus 24:17 Numéri 35:16-21 ny olona mpamon'olona dia ino ny fitsarana tokony sahazan'ilay olona mpamon'olona vonoana ho fahateza ny mpakakerina ny mpanao kidnapping Exodus 21:16 Deutéronomie 24:7 ino ny fitsarana sahaza azy fahafatesana ihany koa ny manao sorona zaza ho an'ny sampy Leviticus 20:2 fahafatesana ihany koa no mendrika an'izany retoretraretra tononoko eto reto dia tsy amerina fa fahafatesana daholo no fitsarana azy apetraka Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely reo mpitsarana eo amin'ny Israely ny atiatra an'izany satria masina ny zanak'Israely tokony masina miavaka amin'ny firenena manodidina azy dia ireto lalàna ireto nampiariny Jehova nasainy Jehova mpiarina amin'ny olona zay manao areto fitsarana ireto azafady
dia na asainy Jehovah mpiarina ho an'ny olona izay manao ny tsy tokony atao. Ny mpanao fanolanana, Deutéronomie 22-25, ny zanaka vavy misorona izay lasa mpivaroteny, Leviticus 21-9, ny mpano mpisampy, Deutéronomie 17-2, Numérie 25-1-5, ny mandinika ny sabata ihany koa, Exodus 31-14, vehivavy manao firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana, Deutéronomie 20-21, lehilahy manao firaisana amin'ny lehilahy tahaka azy, Leviticus 20-13, lehilahy manao firaisana ranofo amin'ny vadin-drainy, Leviticus 20-11, lehilahy manao firaisana amin'ny vinanty vaviny, 20-12, lehilahy manambady vehivavy sy ny reniny dia samy vonoina ozy izy telo, Leviticus 20-14, lehilahy manao firaisana amin'ny biby, Leviticus 20-15, mpamina ny sandoka, Deutéronomie 18-20. Le paster anankiray iny zany sy ireo maromaro be dehibe eto Antananarivo eto efa tokony ny vonoina raha araka ny tenin'Andriamanitra ato. Le ray le Tour Eiffel anankiray dia le ray tamin'ny 2013 anankiray nefa hatramin'izao mbola tsy izy. Mpamina ny sandoka, fa be dehibe koa mpamina ny sandoka ankoatran'ireo fa reo ny nalaza. Manao vavolombelona mandaiky, ny zanaka maditra sy mankatoy ny reniny na ny rainy, ny zanaka mamely ny rainy na ny reniny, ny zanaka manozona ny rainy na ny reniny, lehilahy mifamaly ka mamely vehivavy bevoka ka mahatonga azy hiteraka tsy tonga volana na very zanaka. Tompon'omby izay mahafaty olona ny ombiny nefa efa tratra taloha fa efa nanao an'izay zany le omby, efa nahafaty olona le ombiny dia mbola nahafaty olona fandroany indray. Rahalahy, zanaka lahy, zanaka vavy, vady na sakaiza izay mitena mitaonanao hanaraka Andriamanitra hafa, mendrika no faty daholo zany, fahafatesana daholo zany no fitsarana tokony nomena an'izany zany. Ny mponina rehetra ao amin'ny tanàna izay mitaona ny olona anaraka an'Andriamanitra hafa, ny miteny ratsy an'Andriamanitra, manao blasphemy, fantatrareo moa fa io no namatsiana ny kristiantsika hoe le araka ny Deutéronomie azafady araka Leviticus toko faha-efatra amby roapolo andimy fahafolo ka hatramin'ny faha-enina ambin'ny folo sy ny fahatelo amby roapolo hoe Jesosy niantso ny tena no Andriamanitra, izay no namonoana azy, izay mandady hitso-pitsarana navoaka amin'ny fitsarana. Ny olona tsy levita izay manangana na mandrava ny tabernakely. Fa manina Andriamanitra no nanome sentence na fididim-pitsarana tonga dia hoe fahafatesana ho vonona faty izay mandika an'ireo rehetrarehetra reo, satria tia masina Andriamanitra voalohany indrindra dia tia no masina tahaka azy ihany koa ny olona. Dia raha lasa nabavy tsy miova amin'ny fahamasinany Andriamanitra, tsy miova amin'ny fahatezerana amin'ny fahotana Andriamanitra, tsy miova amin'ny fitsarany Andriamanitra, ary miantso ny olona zay efa nasorana, zay ne ny atao hoe fiangonana, ireo zay natsoina eklezia, ireo zay natsoina hiala hiataka hiavaka amin'ny olona rehetrarehetra. Ka raha fiangonan'Andriamanitra ianao dia natsoin'Andriamanitra hiala hiataka hiavaka amin'ny olona rehetrarehetra. Fisainanao zany, ny fanaonao zany, ny fiteninao sasisa dia tokony hiavaka, tsy tahaka ny zao tontolo zao, ary tsy tany amin'ny testamenta taloha ihany fa fantatsika loatra fa Romana miteny soratra masina hoe fa miova fanavaozana ny saina, aza manao ny fanaony zao tontolo zao. Ny olana lehibe nefa raha lasany ambavy amananako azy dia isan'andro izasy ianao tahaka ny miatsy an'Andriamanitra,
amin'ny fizerizerentsika amin'ny fahotantsika. ary hoiako aminao hoe lazao ah hoe inona ny ankamaminao, aiza ny ipetrahan'ny affection anao, dia asehoko anao ny safidy ho ataonao rehetrarehetra. Raha Andriamanitra no hitoeran'ny affection anao, dia misy safidy mazava be ho ataonao eo amin'ny fiainanao hoe retsoretsoreto avy. Raha ny fahotana no mbola ankamaminao, dia mazava ho azy fa hanao safidy ianao, ary ny safidy rehetrarehetra zay ho ataonao dia haneho taratra amin'io zavatra ankamaminao eo, hatramin'ny toerana ipetrahanao, hatramin'ny olona isafidinao ifaneraseranao amin'izao, hatramin'ny zavatra safidinao ho tenenina. Ozy itsika pino hoe Andriamanitra ndraika Andriamanitra fahasoavana hoe tena izany tokoa izy, ary soa ihany fa izany izy. Fa raha zany dia ringa antsika sy ianao. Izy ve tsy amelanelokely foana, eny amela izy, fa izy koa nefa tsy amelanao ho eo amin'ny toeran'ny fanoherana azy mandrakizay mandrakizay. Fa nandefa ny zanany izy, nandefa ny fanahany izy, nandefa ny teniny izy, anasitrana an'izay aretina sy fakamangidy ao anatintsika izay. Ny olana dia zao, sao ianao mahakamamy ny ota io ka olona mbola tsy nahazo fo vaovao akory ianao, fatamana eo amin'ireo olona zay efa manana fo vaovao. Satria misy zany, tsy mbola nateraka indray ianao fatamana amin'ny fiarahamonin'ireo zay nateraka indray. Dia izaho hoe manasanao ako hoe aza lany andro, aza lany andro mamita tena ao anatin'izany toerana tsy mety zany. Manasanao Andriamanitra raha tsy zahako reny hoe manatona azy dia omeny fo vaovao ianao, dia afaka ny amaly azy araka ny itiavany ianao. Nao araka hitsanantsika. Raha lasa nabavy, ny fahamasinan'Andriamanitra, ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny fitsaran'Andriamanitra, reo dia mampivohitra bebe kokoa ny filazantsara. Ny resaka tsy tamintsika n'izany rehetrarehetra zany ahafahantsika feno fisaorana tena izy, fisaorana tena feno tahotra eo anatrehan'Andriamanitra, tahotra siofotra eo anatrehan'Andriamanitra hoe soa ihany fa teo Jesosy, soa ihany fa hito Jesosy tonga dia nanafy aho, notafiko tamin'ny nanomeza ny ako ny fanahy masiny ka nahatonga nahako olom-baovao hanana fahateram-baovao. Dia ozy izy ako anao raha lehilahy na vehivavy n'Andriamanitra ianao efa mahazo ny filazantsara, dia tokony hiaina ny filazantsara, andray ny filazantsara ary hiaina n'izany filazantsara zany, ary isanandro dia natao amin'Andriamanitra hoe ary velao hilentika bebe kokoa ao anatin'izany filazantsara zany, avelao tena hiaina ao anatin'izany bebe kokoa isanandro. Ny famenonantsika ny fanahy no ahafahantsika mahavita an'izany. Ny fahasoavan'Andriamanitra, ny asany anatsika ahafahantsika navita an'izany rehetrarehetra zany. Ny filazantsara zay tokony hotoriako amin'ny tenako isak'izay mahatsiaro ako, atonga hanana fo, mora mamindra fo amin'ny hafa, fa kay za tika olona namindrana fo dia maninona no hiazona ny alahelo ny hafa na hiazona ny fahatezerako amin'ny hafa? Raha tsy misy olona zay hoe tena nilentika bebe kokoa isanandro amin'ny filazantsara ka hiazona ny
fahotany hafa zany lalazana vavy tsy tokony existe zany ary tsy tokony asa iresaka amin'Andriamanitra kory na hivavaka amin'Andriamanitra satria hoany ozy izy ny teny nivavaka nampianaran'ny tompo hoe mamelanay tahaka ny fa izahay koa mamela izay meloka taminay. aza manamafo androana lasana vavy meteza ilentika bebe kokoa ao aminao zany filazantsara izany tsy misy olona mahazo ny filazantsara na milentika ao amin'ny filazantsara ka mbola ikiry biby efa ampahafantariny fanay masona hoe izao tsy tiako izao tsy sitrako izao mbola ndeha ikiry biby fa resahako le hoe miazona ny alahelo amin'ny hafa satria zay ny anisan'ny olona ny fiarahamonina matetika zay ny amsiran'ny olona ny fiangonan'Andriamanitra matetika satria ao lay tavan-dralahy andrangitra ny tavan-dralahy ka misy an'ilay pitikafo nohony amin'ny vy mandrangitra ny vy dia iny pitikafo iny tsy zaka atsika dia resahako zany satria ota malaky mahazo eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra zany. Ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny fitsaran'Andriamanitra no tokony akamamitsika ny filazantsara hoe Jesosy eo misaotra anao amiko noho i Jesosy dia nahaza miazona ny fahatezerany tsy ahatra amin'ny olombelona Andriamanitra noho i Jesosy dia maneho fitiavana amiko sy aminao Andriamanitra. Ary zao ny fitiavana tsy nitiavatsika an'Andriamanitra fa ny nitiavana atsika ka nirany ny zanany ho avitra. Ina io avitra io ao amin'ny Jona 2:7-7 hoe ho fanatitra fampiononana fahatezeran'Andriamanitra. Jesosy Kristy zany lay hany fanatitra tokana zay nahatonga an'Andriamanitra nionona tamin'ny fahatezerana satria Jesosy no lasa hitany ao anatin'ilay olona anankiray. Be famindrapony zany, be fahasoavana ne zany na izy ny fiazonany teniny tsy ampiatra ny fitsarana aminao, tsy ampiatra ny fahatezerany aminao, dia tokony hitondra atsika amin'ny fibebahana marina mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra satria zany ilay fanehoam-pitiavana tokony hahasarika atsika amin'Andriamanitra hoe izy miazona ny tenany tsy ampiatra ny fitsarany aminao noho i Kristy Jesosy. Romanina 2:7 samavonao ny aren'ny famoram-panainy sy ny fandeferany ary ny faharipony satria tsy fantatrao fa ny famoram-panan'Andriamanitra dia mitonanao hibebaka. Ivavaka tsika.